Mitoetra ny 10 andro ankalazantsika ny fetin'ny reny eto amin'ny pejy zava-maniry ny vehivavy a. Raha naharaka ny tantara anao dia nandalo mirakla samihafa, hery mahagaga araka ny hevitry ny teny grika hoe dynamis, ny anaran-janako ny nahatongavako reny. 5 volana fotsiny ozy ny olona eritreretina hoe fotoana fohy raha par rapport amin'ny fotoana rehetrarehetra mahareny ilay fitondrana voka, fa ny anahy manokana dia tena nanomboka tamin'ny petrahany zanako tao an-kiboko ny nanapahako hevitra mbola tsy teraka akory izy dia hoe hisara toerana zahay vao teraka izy ny nahalasany raiko izay tena nahatokisako amin'ny hametrahako anazy rehefa lasa za nefa reo rehetra rehetra reo mitambatra mbola vao 3 volana ao an-kiboko fotsiny io zanako io no nitranga zany rehetra rehetra zany no nivadika hery lehibe ho nahafahako mijoro araka ny soratra ao afara io. Raha hitanao, here I stand. I Martin Luther ilay nitarika ny reformasiona teo amin'ny fiangonana no niteny anio rehefa natao fanadihadiana hoe inona ty fanoherana ny fampianaram-piangonana ataonao ty, dia ozy Lutera hoe ijoroko, here I stand. Io fampianarana nomeny soratra masina io na inoko idona na inoko hiatra. Dia tena nampijoro aho koa teo amin'ny mahateolojianina feminista ahy ny nahalasa reny ahy. Mpianatra deuxième année tany amin'ny École nationale d'informatique zany hoe mianatra informatika tany amin'ny université no fidin'Andriamanitra hisolo tena ny fiangonana loteranina malagasy tao amin'ny fiombonan'ny fiangonana loteranina eran-tany tamin'io 20 taona no nahita maso voalohany an'izany andafy zany nanatrika ny fivoriam-ben'ny fiangonana loteranina eran-tany, dia tamin'io no nisokatra ny vandravandra be ny masoko gaga be nahita hoe ay ve ny fiangonana loteranina malagasy no isan'ireo fiangonana tsy manao ordinasiona vehivavy, fa maro be kay ny fiangonana loteranina manao ordinasiona vehivavy aty ivelany e. Dia ozy aho hoe wow, izay no rehefa nandeha koa moa le andraikitra namonjy an'ilay fivoriam-be voalohany tsy au courant akory tany no voafidy ho lasa komity isolo tena ny fiangonana loteranina malagasy ao amin'ny komity ny fiombonan'ny fiangonana loteranina eran-tany ao anatin'ny 7 taona indray. Zany hoe miverina any aloha be mbola tsy bevoka, mbola tsy nanambady mihitsy dia za bevoka 30 taona fa hoentiko miverina 10 taona alohan'izao aloha nareo ilazako hoe nisy impact be ny fanapahan-kevitrako efa tany amin'ny 10 taona lasa amin'ny mahateolojianina feminista ny nahareny 10 taona aty aoriana. Nanomboka teo zany dia tonga saina hoe maninona ary zany ny fiangonana loteranina malagasy no mampianatra hoe tsy azo atao ordinasiona ny vehivavy. Dia tao anatin'io 7 taona nahakomity anahy io koa moa 2010 à 2017 no nankalazana ny 500 taonan'ny reformasiona dia mbola tsy honihony nianatra teolojia mihitsy zany no nianatra momba ny Lutera. Nanao hetsika samihafa zay tany Majunga sy tany Aloparin'ny Vangaindrano nanao hetsika fankalazana an'ilay 500 taonan'ny reformasiona. Nanao tournoina foot sy basket zay tany Majunga tamin'io dia nanao fifaninanana hira 500 ao amin'ny firana FFPM zay tany Alopary tany Vangaindrano dia tao anatin'izany rehetra zany za koa moa voafidy ho komity mpanomana n'io fankalazana ny 500 taona io koa tany amin'ny niveau international. Dia niverina mihitsy zay ny tany Wittenberg nahita maso hoe teto Lutera niteraka dia tato lay couvent moa zany na lay
toerana nampirehetra Augustiniana anazy dia tato ny tranon'izy mivady dia izao ny tena tantarany dia hitany Lotera izany fanararaotam-pahefana nataon'ny fiangonana ka nampahory ny mahantra tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo izany ka nahatonga ny Lotera nitsangana. Izy rery no nametraka an'ilay tèze 550 dia nandeha teo amin'ilay varavaran'ny fiangonana misy an'ilay tèze napetraka ny Lotera zahay dia teo zany nahita hoe ay ve ilay fototra mahaloteranina tsy manohitra ny ordinasiona ny vehivavy fa ny fiangonana loteranina malagasy manokana miaraka amin'ireo fiangonana vitsy kely sisa tsy ampy 10 isan-jato ny fiangonana loteranina mikambana ao amin'ny fimbonan'ny fiangonana loteranina eran-tany ihany no tsy manaiky ny ordinasiona ny vehivavy fa tsy zavatra internasionaly. Dia nanomboka teo nanomboka tonga saina hoe tokony hianatra ihany mba hampianatra hoe fanararaotam-pahefan'ny lehilahy teolojiana io fampianarana tsy mamela ny vehivavy atao ordinasiona io. 10 taona lasa zany 10 taona taty aoriana nanapa-kevitra nianatra teolojia moa rehefa vita somatsara ny fianarako informatika, azo somatsara ilay titre ingénieur en informatika, zay ihany ny tena diako tao fa tsy dia n'intéressé anahy loatra ny sisa. Dia hozy hoe andeha hianatra teolojia amin'izay hampianatra ny tena fampianarana loteranina marina momba n'ity ordinasiona ny vehivavy ity. Zay ny faharesen-dahatra hatramin'ny voalohany nahatonga nahy tany amin'ny lisansy nanoratra hoe ny maha-endrika Andriamanitra ny vehivavy sy ny patriarkalisma, ary tamin'ny master ilay nataoko tany Norvezy nanoratra hoe The Lutheran World Federation Gender Justice Policy as a tool to reform the Lutheran theology about women in the Malagasy Lutheran Church. Zany hoe manana document antsoina hoe Gender Justice Policy ny fiombonan'ny fiangonana loteranina eran-tany izay voadika amin'ny teny maro samihafa. Asa moa na efa nivoaka ihany ilay fandikana amin'ny teny malagasy zay nahoana satria tsy tiany fiangonana loteranina malagasy mihitsy ny hanambarana mibaribary an'io fampianarana madio loteranina manaiky ny ordinasiona ny vehivavy io ivoaka. Dia zay moa no isan'ny antony mahatonga anazy zany tsy maintsy miala tsatry tahaka ny Lotera tao amin'ny fiangonana izay misy anazy satria tsy avela hiteny nefa misy vidin'ilay hoe here I stand, mijoro amin'ny maha-teolojiana feminista aho na dia ao amin'ny fiangonana loteranina tsy manaiky ordinasiona ny vehivavy aza. Ka izay no isan'ny antony mahatonga antsika eto amin'ny pejy mianatra soratra masina amin'ny fijery teolojiana feminista. Dia isan'ny mitondra impakta be akoatra ny fahitako maso ny tena fampianarana loteranina ekeny be sy ny maro ny nahatonga ho reny satria mafy tamiko loatra. Izany hoe zanako eritaona napetrako tany Madagasikara, ny raiko ny tavandraiko tsy teo ny vadiko izay ny tavandraiko misaraka zay rehefa teraka somatsara za, ny reniko sisa tena ankalazaiko miaraka amiko amin'izao fetiny reny izao no nijoro niaraka tamiko hoe mandehana zanako ho karakaraiko io zanakao io. Isan'ny fialamboly tiany mamanay indrindra ka tsy fohiny mihitsy na dia mpampianatra tany amin'ny CEG aza izy na mpianatra matematika dia tena tia mahandro mamanay. Dia nanokatra gargote isan'ny nampalaza ny lasopy ny jamoka ny recette spéciale ny mamanay dia tsy atakalony na mandeha mivavaka lahady ara tena nitambitambezina izy mba hidio io tsenanao io rehefa lahady fa tena fialamboly tiany ny mivarotra lasopy sy mikarakara sakafo dia hozy izy hoe avelako io tsenako io fa hanolo tena za hikarakara ny zanakao na dia tsy eo aza ny rainao sy ny rainy zanakao izay nitavandrainao fa hijoro za hitaizana ity zanakao ity. Ankalazaiko manokana androany zany izany hery nomen'Andriamanitra ny reniko
ka tena nanolorany tena feno nahafoizany ny zavatra tiany indrindra ny tehizany ny zanako mba nahafahako nanohy ny fianarako tany Norvège izany.